is all I need. Jesus is all I need. I need no other friend. I need no other one. Jesus is all I need. Fa le miarabany ankonana rehetrarehetra indray a tratr'izao fotoana manokana izay iarahantsika eto izao. Tsy natokana ho an'ny dada ihany na ho an'ny zandry ihany na ho an'ny neny ihany na dia hoe andeha ho aiza moa ianao ry neny ny lohahevitra lehibe izay nentina fa androany dia natokana manokana indray ho an'ny tsika tanora. Ny rahavavy rabason ionja no hitondra izany lohahevitra manandanja izany ho antsika. Ka mino fa hitondra soa amin'ny fifandraisana ao an-tokantrano ao ho an'ny neny sy ilay ny tanora, ho anareo raim-pianakaviana sy ny tanora ity lohahevitra izay hoentina androany ity. Alohan'ny hitondrany rahavavy ionja ny anjarany ary dia manasa anao fa hiaraka hivavaka isika. Ray masina tsara fo indrindra any an-danitro, misaotra manokana anao satria sarobidy loatra eo ambany masonao izahay tsirairay avy. Ny tanora tsirairay avy dia manana andraikitra manokana eo amin'ny iraka izay iantsonao ny ankonana. Ka misaotra anao noho ny amin'ity programa izay atolotra androany ity. Ny faniriana Jesosy eo dia hitondra fitahiana ho an'ny tokantrano izao programa izao. Ary ahatsapa ny asarobidy ny ilainao azy ny tanora tsirairay avy. Ny ray aman-dreny ihany koa dia ahatsapa fa manana andraikitra sarobidy eo amin'ny fiarahana, eo amin'ny fitaizana ary eo amin'ny fitantanana ny tanora izay eo ambanin'ny ankonany. Ka izay rehetra fantatra fa mahasoa ary dia tanterao araka ny aleham-piasa amin'ny famindramponao ary aoka ianao no hiaraka aminay mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Falitafahoana aminao amin'ny alalan'izao fandaharana manokana izao ny tenako. Manolotra ny arahaba homba hampirarian-tsoa ary manolana ny fiadanan'ny tompo ho anao. Andro faefatra sahady isika anio. Mino fa nafinahitra sy nisy ny saintsainana ary nandraisana ny lesona ny lohahevitra narahanao teto nandritrizay andro telo lasa izay. Ny resahana momba ny hoe reny aho, ny hoe ny reny sy ilay olontsiny ary ny hoe ny reny sy ny zaza. Androany indray ary dia ny lohahevitra hoe ny reny sy ny tanora no entina aminao etona. Rehefa avy zaza mantsy dia mandalo ny fahatanorana indray ireo zanaka. Dingana iray manandanja eo amin'ny fitombon'ny olombelona ny fahatanorana. Anisany mamaritra ny ho avy satria eo no misy fanapahan-kevitra betsaka tsy maintsy raisina, misy safidy maro tsy maintsy atao ary misy dingana vaovao tsy maintsy ho lalovana, na ara-batana izany, na ara-tsaina, na ara-pihetsepo, ara-panahy ihany koa, ary ny fanapahan-kevitra tsirairay, ny safidy tsirairay ary ny dingana vaovao tsirairay dia tsy misy azo maivamaivana na tsinotso ny avina mihitsy. Reny aho, tanora ny zanako, inona ary no andraikitro. Amin'ny ankapobeny dia ny reny no olona voalohany indrindra sahiran-tsaina sy be fanahiana rehefa mieritreritra ny ho fiainany zanany amin'ny ho avy. Fa nahoana ary ho ianao? Rehefa mijery ny tanora manodidina izy, mijery ny zava-mitranga dia mety matahotra tokoa, sarotra ny fitezana ary tsy hampozina mihitsy ny zavatra mety mitranga rehefa tonga eo amin'ny taonany fahatanorana. Miaina ao anatin'ny fitotonganana ara-moraly tokoa mantsy izao tontolo izao ary ny tena loza dia toa ara-dalàna daholo ny zavatra misy ho an'ny olona sasany. Toa tsy mampaninona izany satria ho ny tanora avelany eo, aleo izy hifoka, hiloka, higoka
anandrana zao fomba ratsy rehetra zao fa araky ny eritreriny dia tsy maintsy ho tonga saina ihany izy rehefa lehibe dia avela amin'izao fotsiny satria misy zavatra manan-danja kokoa manahirana n'izao tontolo izao noho ny fitezana sy ny fikolokoloana ny tanora. Aleon'ny olona mitady vola, aleo mikatsaka voninahitra, aleo manorina ho avy tsaratsara kokoa hatrany eto amin'izao fiainana izao toy izay hoe andany andro sy andany rondoa hitaiza sainaben'ny tanora. Maro ny mihevitra fa fandanian'andro fotsiny ny fikolokoloana ny tanora satria hono rehefa tonga eo amin'ny fahatanorana dia tokony efa mahay ny zavatra rehetra, mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy, mahay mitondra tena araka ny tokony ho izy sy ny maro hafa koa. Sofa teo ny reny. Araka ny efa niresahana tamintsika teto dia olona manokana ny reny. Manana hery miasa mangina manokana manoloana ny fiaikana sy ny zavatsarotra maro iainana amin'izao andro sarotra izao. Tsy toy ny fijerin'ny olona tsotra ny fijeriny reny. Ny faniriany reny rehetra dia olona manokana sy miavaka ny zanany rehefa tonga amin'izany fahatanorana izany. Ho tanora vanona sy vonona hiatrika ny fiainana. Ho tanora feno fahendreny fa tsy sanatria ho tanora daladala tsy mahalala akory ny tokony ataony sy izay lalana tokony alehany. Iza tokoa moa ny reny ka tsy aniriny zanany amirapiratra rehefa tonga amin'izany fotoana amin'ny fahatanorana izany, mitahaka andraikitra lehibe anefa izany ny reny namako. Ary izay no votoanton-dresaka anio. Inona no andraikitro zao reny mba hahatonga ny zanako tanora miavaka, tanora madio amin'ny lafiny rehetra, ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy ary ara-petsepo. Ho tanora manana tanjona tsara, tsy ho amin'ny fiainana ho avy eto tany fandalovana fotsiny, fa mba ho tanora manomana ny ho avy ny mandrakizay raha hiala ety ihany koa. Inona ary natao hoe andeha ny tenin'Andriamanitra no andraisantsika torohevitra fa tsy hitady zavatra lavitra isika. Sokafantsika ny baibolintsika ao amin'ny ohabolana 4:20 ka ny anjiny 4:20 sy 7:20. Ohabolana 4:20, andiny 4:20 sy 7:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Ny fahatahorana an' Jehova dia fiarovana mahatoky ary ny zanany azo fialofana. Ny fahatahorana an' Jehova no loharanonaina analavirana ny fandriky ny fahafatesana. Averiko indray mandeha ny andiny 4:20. Ny fahatahorana an' Jehova dia fiarovana mahatoky ary ny zanany azo fialofana. Tianao ve azo fialofana ny zanakao, ilay tanoranao? Matahora an'Andriamanitra. Matahora an'Andriamanitra. Ny fanontaniana voalohany tokony hapetrako amin'ny tenako izany izao dia ny hoe matahotra an'Andriamanitra ve aho? Tena matahotra an'Andriamanitra marina ve aho? Fa ahoana moa izany hoe matahotra an'Andriamanitra izany? Mba hampazava azy kokoa dia andeha hampiasa ny baibolintsika teny ombonany isika. Ilay ohabolana 4:20 teo ihany ka ny andiny 9:20 aloha vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hatrany. Izay manaja ny tompo dia manam-pialofana mahatoky ary misy fiarovana koa ho an'ny zanany. Ilay hoe matahotra izany dia midika hoe manaja, feno fanajana. Manaja ny tompo ve aho? Amin'ny fiteniko, amin'ny fietsiko, ny fomba fifandraisako amin'ny manodidina, indrindra amin'ny fifandraisako amin'ny tanora zanako io. Maneho izany ohatra ny fifandraisana feno fanajana izany ve aho? Dinio ny tenanao. Tiako tsindrina kely ny amin'ny resaka fifandraisana eto. Rehefa amin'ny resaka fanajana mantsy dia eo amin'ny fifandraisana ny tena ampiasana betsaka azy ity. Amin'izao andro iainantsika izao dia manano sarotra ny fifandraisana ka ilana fitandremana tokoa. Nisy fotoantsika teto nampianarina fa raha tiana tena omby fifandraisana dia mila miaino tsara aloha, maka fotoana kely eritreretana tsara, izay vao mamaly. Zava-dehibe ho antsika ireny ny manana sofina mahay miaino am-panajana ary tena manandanja amin'ny tanora koa ny fahafantarany fa misy miaino izy. Mandrodana ny elanelana misy eo amin'ny reny sy ny tanora ny fiainoana feno fanajana taonao reny. Misokatra ny fony rehefa enona izy. Averiko indray, fiainoana feno fanajana no tena ilaina, fa tsy hoe sady manao zavatra isika mikenikeny eraky ny trano no miaino azy. Matetika mantsy
noho ny fiazakazaky ny fiainana dia zara raha misy fotoana ahafahantsika mifampiaino. Indrindra moa raha maromaro ny ankizy sy ny tanora ao an-trano dia maika lava isika. Misy fotoana te hiresaka ilay tanora dia miantso, neny eo, tonga dia mandeha ho azy ny valiteny, ahoana e, lazao fa maika aho. Izy amin'io mbola mieritreritra tsara ny fomba ilazan'ilay olany aminao. Dia vao manomboka miteny izy dia tapahantsika, aleo raha riva toy izy nafatara e. Malahelo izy, maratra ny fony, satria nge matoa izy te hiresaka amin'iny fotoana iny e. Dia amin'iny fotoana iny mihitsy no ilany ny sofinao miaino azy. Mety mila vahaolana izy, mety ho torohevitra no ilainy, na mety ho famihinana sy fampaherezana kely fotsiny e. Tsy nisy afaka ny aino azy nefa ka dia anginy izy, ary mety tsy ho fantatra ao mihitsy intsony iny zavatra saika holazainy ianao iny, nefa mety zavatra tena manandanja eo amin'ny fiainany. Ilain'ny tanora ny misy miaino, ka raha ainao reny ny manararoatra reny fotoany reny dia efa matotra kokoa amin'ny fonao ny fony ary iaino koa izy rehefa tonga ny fotoana hitenenanao. Matahoran'Andriamanitra, manaja ny tompo. Dia ahoana ny toyany? Anana fiarovana mahatoky, izany hoe ho voaro, za aloha ny voalohany indrindra, dia tohizana hoe ary misy fiarovana koa ho an'ny zanany. Ho voaro koa io zanako io, io tanora io. Aoka ho tsaroany reny fa izy no nomena voalohany tombontsoa amolavolany toetra anjanany, ary raha tsapanao mazava-dehibe izany dia ho haiko, ho hainao ny mampiasa izany amin'ny fomba tsara indrindra. Aoka tahotra an'Andriamanitra isika ho feno fanajana mba hahatonga ny tanora ho voaro. Izany hoe tokony ohatra ny fifandraisana feno fanajana isika reny. Andeha isika hiverinao amin'ilay boky ohabolana toko 412 teo, ka ny 720 indray no vakitsika, ary vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hatrany. Ny fahatahorana an'i Jehova no loha ranonaina analavirana ny fandriky ny fahafatesana. Dia vakitsika eo amin'ny Baiboly dika teny ombonana ihany na ny diaima mba hampahazava azy tsaratsara kokoa. Ny fanajana ny tompo dia aloha ranom-piainana ahazona miala ny fandrika mahafaty. Mbola ilay hoe fatahorana na fanajana ihany no averina eto, fa ny vokany no hafa indray. Inona ary ilay vokany? Analavirana ny fandriky ny fahafatesana, na hoe ahazona miala amin'ny fandrika mahafaty. Raha vatanina dia hoe ny fahatahorana na ny fanajana an'Andriamanitra dia mahavelona. Araka ny voalazako tary aloha dia betsaka ny tanora tafalatsaka ao anatin'io fandrika mahafaty io, fifohana, fisotroana, filokana, fahafinaretan'ny nofo sy ny sisa. Migadra nge izy reny e, maty ara-tsaina, maty ara-panahy. Maro amintsika reny no mitomany mangina mijery ny tanora toy izany. Tapaka ny fifandraisana, mety efa maro tsy voatanisa ny ezaka natao antsiana sy hamerenana azy reny amin'ny lala mahitsy, fa nandamoka. Tsy nisy namokatra, fa nahoana ary ianao. Misy zavatra vitsivitsy reto tsara ho fantatsika ihany. Mariako aloha fa ny andala-teny vitsivitsy ho hitantsika eto dia nitsongaina tao amin'ny boky fanabeazana kristianina ao amin'ny toko 430 mitondra lohateny hoe ny fitsipika, nosoratan'ny mpanoratra endry anankiray fantatsika loatra dia tsy izany fa Ellen White. Indreto ary ireo tsara ho fantatra. Voalohany indrindra dia izao: voajanahary eo amin'ny tanora ny fitiavam-pahafahana sy ny faniriana fahalalahana. Ny olana nefa dia tsy takany, izany hoe tsy takatr'ilay tanora fa ao amin'ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra irery ihany no tokony faliany amin'izany fitahiana sarobidy izany. Io lalàna io no mitahiry ny tena fahalalahana satria mampafantatra sy mandrara ireo zavatra manimba sy manandevo, ka ny fankatoavana izany dia miaro amin'ny herin'ny ratsy. Ny tokony atao izany dia mampianatra azy ireo izany lalàn'Andriamanitra izany. Ary aoka ho am-ponao izao teny andediko anao anio izao, hoy ny tenin'Andriamanitra, dia ampianaro tsara ny zanakao izany, ary resao na mipetraka ao an-trano ianao, na mandeha eny an-dalana, na mandry, na mifo, ary fehezy ho famantarana eo amin'ny tananao ireny, ary aoka ho fehy fampatsiarovana eo ambonin'ny andronao, ary soraty eo amin'ny tolam-baravaran'ny tranonao
sy eo mba vadinao. Hitantsika eo amin'ny Deutéronomie 4 ny andiny fainaka hatramin'ny fasivy izany tenin'Andriamanitra izany. Izany hoe amin'ny fotoana rehetra dia tsy tokony ho reraka isika miresaka ny lalàn'Andriamanitra amin'ireo sanantsika sy ny tanorantsika. Mazava ho azy fa izany dia atao ampanajana fatratra sy ampitiavana be. Ny zavatra tsara ho fantatra manaraka ihany koa dia ity. Eo amin'ny ezaka atao anitsy ny faharatsiana dia tokony hitandrina isika. Ny zava-misy mantsy dia manana foronana isika mitady le ratsy ataon'le tanora foana, ampahafantatra ny zavatra tsy mety ataony dia avy eo anameloka avy hatrany. Indraindray ary tsy mbola azony tsara akory ny zava-misy dia efa fanamelohana tsisy fiafarany no afafintsika. Manimba fa tsy mitondra fanovana ny fanamelohana lavareny ary mitera-dozy izany indrindra ho an'ireo manana toe-po mora tohina. Tsy hivelatra mihitsy mantsy ny voninkazo izay paony rivo mahery matetika. Manoloan'izany toe-javatra izany dia izao ny torohevitra omen'i Jesosy atsika ary tokony ho fitsim-piainantsika. Ao amin'ny Luka 4:1-3. Ary arak'izay tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany. Inona moa no tiana hatongavana amin'izany? Tsaroa fa melohany nahatongavako olon-dehibe tahaka izao dia efa mba tanora ihany koa aho. Fantatro tsara fa tsy maintsy hifanehatra amin'ny fo ratsy sy maditro rehefa mitaizaka izao. Eo am-piheverana izay tokony atao manoloana ireny tanora solafaka ireny dia aoka ho atao an-tsaina fa na izao izay efa lehibe sy nahita fanandramana maro ty aza dia mba hananao fahadisoana ihany. Noho izany mila manam-paharetana ary tsy maintsy mifetena mafy, mitandrina fatratra melohan'ny tenenana. Aoka angataka tsilontsaina sy fahendrena, fitiavana be dia be avy amin'Andriamanitra isika eo ampanantanterahana izany adidy sarotra izany. Rehefa mitady trotra ka mitady hiteny tsy ampahendrena dia aleo kokoa ary misafidy ny angina, fa ny fahanginana ihany koa dia misy hery mahatalanjona. Dia mbola eo koa ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandaty ary dia omena azy izany. Ao amin'ny Jakoba 1 ka ny 5. Tsara ho fantatra anankiray farany mialohan'ny amin'ny tianako izay voalaza dia ny hoe mahasoa ny tanora ny toky sy ny fanajana omentsika azy. Fahendrena ny manao izay ananany toky sy ahafantarany fa manan-kaja koa izy. Tiany ary zony ny omekaja sy ananana fitokisana. Aoka tsy atao tsapany fa arahana maso mandrakariva izy na mivoaka na miditra satria dia tena mahakivy azy ireo tokoa ny fiahiahiana azy. Ataovy izay atsapan'ny tanora fa mahatoky azy ianao ary dia ezaka aneo izy fa mendrika azy tokoa izany fitokisana azy izany. Andeha ho fitinina ary izay fombara. Ny reny sy ny tanora ny resahana teto androany. Ho anao reny izay manabe sy mitaiza tanora, fataro ary fa milanao tokoa ny tanora. Milanao ho sofina miaino azy. Milanao anoro sy ampianatra azy ny didin'Andriamanitra izay toy ny fitaratra hitarafany ka anitsiny ny diany sy ahitany izay ho asiany tongony. Milanao ihany koa izy hananatra ampitiavana sy ampaharetana ary milanao ho reny matoky azy sy manome ny haja sahaza azy. Milanao ho pampahery sy mpanohana azy amin'ny dingana lalovany, ny safidy ataony ny fanapahan-kevitra rehetra raisiny. Mety misy amintsika reny manaraka izao fandaharana izao mieritreritra fa efa tafalatsaka anaty aizina mangitskitsoka sanatria ny tanorantsika. Esory ao an-tsaina ny hoe efa tara loatra. Maro amin'ireo tanora izay sarotra ahitsy no tsy mahafoa arak'izay fahitana azy akory. Maro amin'ireo izay heverina ho tsy azo antenaina intsony no mbola azo arenina amin'ny fitsim-pifehezana feno fahendrena. Izy ireny matetika ny miova rehefa anehoana fahalemem-panahy. Aoka tsy hanahatoky isika. Ny fahadisoana lehibe indrindra atao amin'ny tanora dia ny famelana azy ho voafatotry ny fahazaran-dratsy. Tsy maintsy manampy azy ireo isika raha mbola omen'Andriamanitra fofinaina. Mampahery anao ao amin'izany
adidy masina sy sarotrany aza matahotra fa tsy irerany ianao io tompo io Andriamanitra izay atahoranao sy ajainao io dia avipetraka fa iva fijery hitany ny ranomasonao hitany ny saintim-ponao fantany ny adi-sainao tsy mitsahatra miantso anao isan'andro izy mba ametraka ny fanahinao aminy ametraka ny enta mavesatra rehetra aminy vonina izy anampy anao amin'izany rehetra izany andraikitro adidiko andraikitrao adidinao ny ahatonga ireo tanora anana ho avy mamirapiratra tsy voafetrany eto tany ihany fa ho tonga ny fiainana mandrakizay aoka mba horeny matahotra an'Andriamanitra sy feno fanajana isika amin'izay dia ho voaharo ny taranantsika ho velona trapamonjena ka raha hiverina ny tompontsika dia tsy salasala isika ilaza hoe indreto izahay sy ny zaza izay nomena ho anay ny fanantenako sy ny faniriko dia mba horeny mahery fo ny renrehetra nanaraka izao famelabelarana izao na dia maro sy tsy mora velively azy ireo fiakana eo anoloantsika amin'ny fitaizana sy ny fanabeazana ny tanora ho anao ray mpianakaviana ihany koa tsy hoe akory tsy dia nyresaka ny mombanao dia hoe no amivanina adidy masina sy manandanja ny maharay mpianakaviana ka noho izany dia mendrika ny isaorana sy ampaherezina ihany koa ianao misaotra anao manaiko alohan'ny fianakaviana makasitraka ny amin'ny fanohanana eo amin'ny andraikitra masina ny fitaizana sy fanabeazana ny zanaka ary indrindraindrindra ny amin'ny famahanana ny ankonana amin'ny ara-nofo sy ara-panahy ny vavaka ataonay ireny dia ho toavin'i Jehovah avokoa izay kasainao omeny ianao koa ny anjarandroa amin'ny fanahy masina ka ho ray mahery fo ianao Jehovah ny ombanao ry ilay lehilahy mahery ho an'ny ankizy ihany koa tsarovy fa ny atao hoe ankohonana dia dada neny ary ny zanaka tombontsoa sarobidy ary fitahiana manokana avy amin'Andriamanitra ary zanaka malala ny fananana ankohonana ka aoka isika ahay anararoatra ny fotoana mety rehetra izarana sy andraisana ireo zava-tsoa maro avy amin'ny tsirairay sy hoan'ny tsirairay ao anatin'izany ankohonana izany mba ho zanaka endry sy mpakatohana ianareo raikizy ho tahaka an'i Jesosy ka hitombo saina sy tena ary androso fity amin'Andriamanitra sy ny olona farany raha misy aminao izay manaraka izao fandarana izao tafasaraka amin'ny ankohonana noho ny antony maro samihafa fantary fa manana ankohonana ianao ankohonan'Andriamanitra ane ianao hoy Jesosy aminao anio aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho efa niantso ny anaranao aho ianao ary nampanantena ihany koa izy fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany koa maherezana indrindra aza manahy andesika hivavaka Andriamanitra rainay io atolotra eo anao ny dera sy ny aja ary ny voninahitra mandrakizay ho anao ilay Andriamanitra afipetraka fa iva fijery ka mahita sy mahafantatra ny fiaikany eo nolonay ireny amin'ny fitesana ny tanora saotranao zahay satria nampianarinao anay androany fa ianao dia be fitiavana sy manam-pahendrena ka afaka manome maimaim-poana ho an'izay mangataka aminao koa indreto izay ireny mangataka mianta aminao ray eo meo anay fitiavana be dia be meo anay fahendrena faharetana omeo anay aleme-panahy hoentinay mitaiza sy manabe ireo zanakay araka ny akasitrahanao mamelany elokay fa tsy nahay izay tamin'ny lasa nanao atsirambina izany adidina izany amin'izao sisa izao kosa dia ianao ilay mpanabe ambony indrindra no irinay anolo-tsaina endranay amin'ny ezaka rehetra ataonay any abeazana ireo tanoranao mba hitombo sy hivelatra araka ny akasitrahanao izy ireo toan'ny herinao ny reny Jesosy io apetraka eo ampelantananao ihany koa ny tanora rehetra indrindra ireo efa voafatotra ilay ratsy vonjeo izy ireny tompo ampiasao zahay mba ho fitaovana mahomby eo ampelantananao amin'ny famonjena azy ireo tianay koa tompo ny vavaka ho an'ray mpianakaviana rehetra tafio hery ihany koa izy ireo ary omeo ny fahendrena avy any ambony hitondrany tena sy hitondrany ny ankohonany araka ny akasitrahanao amin'ny anaranao Jesosy ity ny hitondranay izany fangatahana izany amen Jesus.
Andro-4